Ny vaovao mahafaly. Tamin'ny voalohany Andriamanitra no nahary ny zavatra rehetra. Tonga lafatra ny zavatra rehetra. Nahary antsika araka ny endriny Andriamanitra. Lehibe ny fitiavany antsika. Hatrany am-piandohana dia tiany hahafantatra azy manokana isika. Mampalahelo fa tsy nankatò an'Andriamanitra sy Adama sy Eva. Io ot io no mitondra ny fahafatesana teto amin'izao tontolo izao, ary nandrava amin'ny fifandraisantsika tamin'Andriamanitra. Verimaina ny zavaboary lavorary nataon'Andriamanitra. Miparitaka nanerana ny tany ny ota. Eny, mpanota daholo isika ary fahafatesana ny vokatry ny ota. Na dia teo azy izany dia tsy nitsahatra ny hatsara ny tiantsika Andriamanitra. Efa nanomana vahaolana izy. Tena tiantsika Andriamanitra ka naniraka an'i Jesosy Zanany ho amin'izao tontolo izao. Nanimba ny fifandraisantsika tamin'Andriamanitra ny ota, saingy tonga nanarin'izany Jesosy. Nanasitrana ny marary Jesosy ary nanao fahagagana maro. Noraisiny tsara ireo izay nolaviny. Niresaka momba ny fitiavan'Andriamanitra izy, kanefa mihoatra noho izany aza dia niporofony fa lehibe ny fitiavany antsika. Tsy nanota mihitsy Jesosy fa lavorary izy. Fa noho ny fitiavany antsika sy noho ny fahotantsika dia nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana izy. Noho izany dia nanatanteraka ny drafitr'Andriamanitra izy mba hanitsiny ny fifandraisantsika aminy. Telo andro taty aoriana dia nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Noravany ny herin'ny ota sy ny fahafatesana. Nandany fotoana nampianatra ny mpianana izy ary niakatra tany an-danitra izy avy eo. Velona mandrakizay Jesosy. Jesosy tsy namela antsika ho irery. Nandefa ny fanahy masina izy, fanomezana mahatalanjona ho an'izay rehetra mino azy. Ny fanahy masina dia manampy antsika hiaina araka ny fikasan'Andriamanitra tany am-boalohany. Indray andro Jesosy dia hiverina. Avy eo Andriamanitra dia amorona lanitra vaovao sy tany vaovao. Ho lavorary indray ny zavatra rehetra. Ary izay mino an'i Jesosy dia hiara-mitoetra aminy mandrakizay. Fantatrao ve fa mahakasika anao ity tantara ity? Andriamanitra dia tianao. Miavaka aminy ianao. Afaka manana fifandraisana marina amin'Andriamanitra ianao ankehitriny raha mino an'i Jesosy ianao ka tonga ho mpianany. Tianao ve izany?